Eo amin'izay baolina kitra eto Analamanga izay ihany fa ho an'ny sokajy zokiny dia nisy ny fampitampo vaovao avy eny anivon'ny mpikarakara ny baolina kitra eto Analamanga. Nampafantatra izy ireo fa hiverina hiakatra kianja indray ireo amin'ny sokajy zokiny na ny vétéran. Manoloana izay ary dia miantso ireo mpandray anjara sy vonina hiakatra kianja amin'io fotoana izay ho tapahan'ny ligina Analamanga io ny mpitantanao amin'izany ligina Analamanga izany. Hiatrika fivoriana ny alarobia hariva izao manomboka amin'ny 10 eny Mahamasina. Fa eo amin'izay baolina kitra izay ihany fa ho an'ireo katita kely ho avin'ny baolina kitra malagasy dia manana fikasana anangana sekoly ny baolina kitra ny fianakaviana Rasoanaivo. Soanaivo Football Academy moa no anarana iantsona n'ity sekoly ny baolina kitra vaovao ity, hoentina mitily ireo ankizy talenta vaovao hiatrika an'izany akademia Rasoanaivo zany dia isy ny fifaninanana atao ny tapatapaky nyity volana aogositra ity eny amin'ny kianja Alarobia no entina isantarana izany ho tohizana any amin'ny Urban Futsal zany tapabolana aoriana an'izay. Fanorenana ny fitaizana ankizy zany Soanaivo Football Academy zany le anaran'le centre dia hiezaka ny ambolavola zaza tanora zany sy eritreretina hoe mba ho avin'ny baolina kitra atsika eto tanàna. Manomboka eto Antananarivo zany zay aloha zao dia mikarakara tournoi U13 sy U15 ny 10 Aogositra ka hatramin'ny 14 Aogositra ho avy zao, dia mitoy indray ny 12 ka hatramin'ny 13 Aogositra. Inona no tanjonao anatin'izay hoe fikarakarana ny tanora zandrina izay dia inona mety loka ho azony izy ao anatin'ilay tournoi? Ny tanjona zany dia hitiliana ireo mpilalao izay eritreretina hoe handrafitra ny ekipa ao amin'ilay akademia. Ny loka ho azo amin'ilay fifaninanana dia fialan-tsasatra any Mahajanga mandritra ny herinandro, dia mahabaolina moa zany le atao dia omenay koa atao hoe karazana fiofanana zany mandritra n'izay fotoana zay hoe misy fanazarantena zany isan'andro eo amin'ny kianjan'ny Rabemananjara zany kianjan'ny Saint-Detive mandritra ny herinandro sady miala sasatra zany ny ankizy no milalao baolina n'le zavatra tiany zany. Zay zany ny loka ambony indrindra fa ho an'ny faharoa sy ny fahatelo sy ny fahaefatra zany rehefa amin'ny fotoana anaovana anazy no hita. Araka le anarany ny prala ao anatin'ny fianakaviana Rasoanaivo avokoa ve ny tantana an'le izy inona no tena hoe mety hampiavaka manokana an'le akademia? Mazava ho azy izay moralaviny zany tafiditra ao anatin'le izy fa misy namana hafa koa miara-misalahy miaraka aminay ao zany natotosan'izao tetikasa zao ny mety hampiavaka anazy hatreto zany aloha mbola tsy fantatro hoe inona no mazava fa mety hoe rehefa mandeha le izy dia hoe zay le hita hoe zay le mety mampiavaka azy, fa ny anjara asanay zany zao aloha dia hoe nampianatra tsara ny ankizy araka izay tratra mba hiezaka mba hiditra ao anatin'izany hoe norme zany ny fampianarana ny ankizy mba mpilalao baolina kitra valona anazy rapitso rafaka pitso.